ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamanam-pahatsika ry havako tratra ity zoma fa 9 ny volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto na ny Korintianina voalohany toko 4:10. Korintianina voalohany toko 4:10 andiny 20 ka hatramin'ny andiny 20. Amina ran'i Jesosy. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zaza-bodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny olotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'ny zana aza dia tsy haino ahy izy ho Jehova. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mpino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Revana vanim-potoana sarotra teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tany Korinto ity Korintianina voalohany toko 4:10 ity. Adefitra izay niteraka fisaraham-bazana tao Korinto ny mikasika ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Nisy vondron'olona tao Korinto izay karazan-drazany ataontsika hoe toy ny entanim-panahy. Ny hevitra raha mitentsika hoe ny entanim-panahy dia tsy hoe ny entanim-panahy masina akory, fa toy ny eritreritra manao hoe ny olona tarihin'ny fanahy masina, ny olona manana ny fanahy masina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ireo nataony hoe pneumatikos, zany hoe karazan-drazana olona izay toy ny ingain'ny fanahy masina ka dia rehefa ingain'ny fanahy masina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa ny panomezam-pahasoavana hafa toy ny faminaniana izay resahan'ny Paoly eto dia toy ny fanomezam-pahasoavana maivamaivana ihany ka tsy de tena zava-dehibe noho ilay fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mandrakity moa ny androany mbola misy karazam-pivavahana ihany milaza fa ny olona izay nandray ny fanahy masina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra, na hitarafana ny fananana ny fanahy masina ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Zay mazava ho azy fa ahitsiny itony taratasy ny soratan'i Paoly ho an'ny Korintianina itony, raha tsy ahitsiny soratra masina manontolo mihitsy aza fa ny hoe manana ny fanahy masina dia tsy amin'ny alalany hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ihany. Anankiray amin'ny famantarana ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, fa tsy hoe izay rehetra manana ny fanahy masina akory na hitoeran'ny fanahy masina akory teny amin'ny teny tsy fantatra avokoa. Mazava ny tenin'ny Paoly Galatiana toko 5 ny voankazo ny fanahy, ny ateraky ny fanahy, ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fahalemem-panahy, toe-panahy araka an'Andriamanitra, fa tsy hoe ny ateraky ny fitiavana dia tsy maintsy, ny ateraky ny fanahy masina tsy ho maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ihany tsy akory. Amin'ny teny antom-pahatantsika ity ary dia manazava Paoly manoloana ireo ady-hevitra ny momba ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny fitsarany retsy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra ny fanomezam-pahasoavana hafa toy ny faminaniana na ny fampianarana ho latsa-danja kokoa. Dia hoy izy amin'ny andiny 20, aza mba zaza amin'ny fahalalana raha amin'ny lolo-po dia aoka ho zaza-bodo, fa amin'ny lalàna kosa dia aoka fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy kokoa na ho lehilahy tokoa. Tsy tena tsara dika ny teny malagasy mazava ho azy raha ohatra ka jerena amin'ny nanoratan'ny Paoly azy, tsy de tena fahalalana loatra no resahany ao fa fahaiza-manavaka na fitsarana, tsy ilay fitsarana olona loatra fa lay fahaiza-manavaka mihitsy no mahalaza azy. Io zany dia manao hoe aza mba ho zaza amin'ny fahaiza-manavaka zavatra, mahaiza manavaka zavatra, aza mba zaza saina zany hoe aza tsy ampy fahalalana, aza tsy ampy famakafakana amin'ny fahaiza-manavaka. Raha ohatra ka amin'ny lolo-po ianareo na amin'ny zavatra ratsy na amin'ny zavatra endrikendriky ivelany dia izao aoka ho zaza-bodo mihitsy,
fa raha amin'ny fanavan-javatra de aoka ho lehilahy lehibe tokoa. Tsara manamarika fa eto Paoly zany de mitaona ny kristianina tany Korinto tsy dia ho anana fijery ivelambelany mikasika ny fivavahana, tsy dia anana fijery lalina famakafakana ny amin'ny fivavahana. Ary io moa anankiray am'izay soratsika n'Andriamanitra fa ny calviniste na ny fiangonana protestant ataotsika hoe amin'ny ilany réformé calviniste de tena manao zava-dehibe ny mitaona antsika handalina ny finoana, mitaona antsika hamakafaka ny finoana. Ary indrindraindrindra ara tsy tahaka ny fiangonana tany Korinto, olan'ny fiangonana tany Korinto zao lay endrikendriky ivelany atao hoe fivavahana, lay maika amin'ny endriky ivelany. Zay niazakazahany fiangonana tao Korinto, maika amin'ny endriky ivelany, maika ho hita toy ny hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, zany hoe lay hita ny tena na maika ny olona, lay te ho hita no heverina fa lay endriky ivelany ho isika teo, ny tena no heverina hoe fototra ny fivavahana. Fantatsika tsara fa i Calvin de tena mailo amin'ny ataotsika hoe rituel, na mailo amin'ilay karazan-drazana fombafomba mpivavahana. Ary zay nahatonga ny protestant nanafoana, nanamaivana ny marimarina kokoa, nanandrantsana ireo karazan-drazana rity isan-karazany tao anatin'ny fotoam-pivavahana, notsorony avokoa reny rehetra reny. Ny fanompam-pavahana de zao tsy fanompam-pavahana ataotsika hoe miala tsiny hoe lay endriky ivelany tena zava-dehibe, lay forme, lay endriky ivelany, lay sehosehoana zay tahaky ny fivavahany fariseho na ny fivavahana jiosy aza, fa de tena notsoro ny Calvin mihitsy, notsoro ny Calvin fa amin'ny Martin Luther nandrantsana ihany, tena nandrantsana be, fa Calvin tena nandrantsana mihitsy hatramin'ny rafitran'ny fiangonana, ny mozikan'ny fiangonana, ny liturjia, ny fomba isan-karazany, ny toriteny, ny fampianarana dia norantsaniny Calvin ary dia notsorony. Raha misy fivavahana falak'izay tsotra de ny fivavahana protestant na ny fivavahana calviniste, zay tsy tokony ho adinoina mihitsy. Na ny trano fiangonana calviniste ara de zao tena niezahana ho tsotra, niezahanao farak'izay tsotra indrindra, ndraindray ara tena tahaky ny salle de conférence mihitsy, tsy misy karazan-drazana hoe lamba be mandrakotra na haingokaingony be mandrakotra na fa de notsorona arak'izany ny trano fivavahana calviniste. Ary dia ny antony dia lay tena votoatiny, ary tsorintsika fa tsorona tsara fa ny fampivavahana calviniste zay nitarafina tony taratasy ho an'ny korintianina tony hoe aoka re ny fandalinana, aoka ho zay tena hevi-dalina ny amin'ny fivavahana ny voarain'ny olona voalohany. Tsotra be ny fivavahana tamin'ny fampianarana Calvin, roa ihany ny afatry Calvin, de zao ny fivavahana dia mitaona ny olona ahatsiaro fahadisoana, zay lay votoatin'ny fotoam-pivavahana na ny liturjia na ny toriteny io, fitaomana ny olona ahatsiaro ny mahampanota azy, ary fanononana na ny grâce na ny fahasoavana na ny famelan-keloka, io ny votoatin'ny fotoam-pivavahana. Mazava ho azy ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra moa iny efa ataotsika hoe hatrany am-pendohana, fa raha ny afatra ho an'ny olombelona, ho afatra ho an'ny mpino de zao ny afatr'Andriamanitra ho an'ny mpino ao anatin'ny fotoam-pivavahana de zao fitaomana ny olona, fitaomana ny fiangonana hibebaka ho amin'ny fibebahana, ho amin'ny fandinitena, ary setrin'izay de zao fanambaran'Andriamanitra ny fahasoavany ao am' Jesosy Kristy de ny famelan-keloka. Tsy de tena lay hoe ilay mety ho mahazatra antsika amin'ny fotoana fotoana ankehitriny hoe tonga ao am-piangonana hitanisa vavaka, hanao vavaka fangatahana lava de lava, hitanisa ny olana, hitanisa zay mampahavesatra, ireny de fa karazan-drazana zava-baovao taty ao reny, vokatry ny ataotsika hoe ny evangelika na aty amin'ny taonjato sivy ambin'ny folo na fiandohany taonjato faha roapolo, tsy hoe tsy ilaina akory izy reny, fa maha-calviniste atsika resahana eto hoe zany de an'Andriamanitra, zany de fantatr'Andriamanitra, zany de an'ny tompo,
fa izao ny anao de zao ny fangatahanao famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ny tompo no mamaika ny tompo de zao ny famelan-keloka omeny anao. Fa ny vokatry zay de zao cadeau fotsiny na cadeau fotsiny ny fitahina zay omeny Andriamanitra. Ohatsika hoe tsotra tahak'izay lay votoaty lay fivavahana amin'ny ankapobeny. Ny ivelan'izay zavatra nampitsika taty aoriana tsy hoe tsy ilaina koa na ny torotenina tahak'izany. Ny torotenina de mitona ny olona mandrakariva hiantso amin'ny fibebahana, mitona ny olona mandrakariva hiverina amin'Andriamanitra. Ary dia aorian'izay ny fahatsapan'ny olona ny hetaheta te hibebaka ka anoloan'Andriamanitra sy famelan-keloka. Tsy zay nefa no hitatsika tao Korinto amin'ny teolojian'i Paoly. Diso Paoly tsy zany ange le izy, ny fivavahana nge tsy fisehosehoany, ny vavahana nge tsy fampiterana ny fanomezam-pahasoavanao ny fivavahana nge tsy fampiterana ny mety no herim-pononao na herin'ny fanahinao masiny, ny fivavahana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy misy nofo na iray aza. Marina hoy Paoly, tsy misy olona na iray tsy nania aza hoy Paoly. Noho izany na iza de andohalika amin'ny anaran'i Jesosy hoy Paoly amin'ny Kolosiana. Zay ny dikany hoe fivavahana, fiarahana mandohalika eo anatrehan'ny Kristy ao anatin'izany fanompoam-pivavahana izany, ary fiarahana kosa mandray ny heri ny fitsanganany tamin'ny maty amin'ny alalan'ny fanonana ny fahasoavana sy ny famelan-keloka. Tsy zay nefa hotsika tao Korinto, fa zary fireharehana, fifampitsarana, fifanambanina mihitsy ara hoe fanomezam-pahasoavana tsara kokoa noho ny anao, zay miteny amin'ny teny tsy fantatra, zay miteny amin'ny fitenin'ny anjely, zay miteny amin'ny fitenin'ny olona any an-danitra, zay miteny amin'ny fitenin'ny lanitra, zay mibanjina any an-danitra. Nareo kosa eto tany ihany, nareo kosa fanomezam-pahasoavanareo tsotsotra ihany. De hoy Paoly, tandremo tsara, aoka ho zaza amin'ny fahalalana. Zany hoe aoka mba ho zaza amin'ny ataotsika hoe amin'ny olo-po, aza mba zaza ho amin'ny fahalalana, aoka mba ho zaza amin'ny olo-po, zany hoe aoka mba tsy ho zaza amin'ny famakafakana fa mandaliana tsara mihitsy anareo. De hoy izy manao hoe mazava be zany tenen'ny Paoly zany. Hoy izy manao hoe zao ange ozy andininy 2:20, ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra de famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino akory. Zany hoe raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao de famantarana ho an'ny tsy mino zany, fa ny faminaniana kosa io ny toriteny. Raha zakaina amin'ny andro ena be ankehitriny, ny toriteny kosa dia famantarana amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Inona marinan'ny Paoly zany? Ny andininy 2:20 sy 2:20 amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Hoy izy manao hoe voasoratra amin'ny lalàna hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olo-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, fa na de amin'izany aza de tsy haino azy ho Jehova. Avy amin'ny olona moahan'ny Paoly hevitra hoe ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra de natao ho an'ny tsy mino, fa ny faminaniana natao ho an'ny mino. Inona ny dikan'izany ho Paoly? Jereo tsara fa hoy Andriamanitra hoe zao nge no izy mantsy ny zanak'Israely amin'ny fiteny hafa fitenin'ny hafa firenena no itenenako aminareo, zany hoe hampiasa fitenina firenen-kafa, hampiasa fiteny hafa mihitsy aho ifiteny aminareo satria niodina tamiko ianareo, satria tsy nino ianareo, satria tsy nanaika ianareo, satria mafiatoka ianareo, de hampiasa fomba fiteny hafa, hampiasa fitenin'ny firenena ao amin'ny Isaia mpaminazy moa de teny hoe mambakavaka mihitsy izy, fa ny fandikatsika azy amin'ny teny grika eto ny hoe somary tsotsotra kokoa hoe molotry ny firenen-kafa, fa raha amin'ny teny hebreo de ny hoe amin'ny fitenin'ireo miberoberoka na fitenin'ireo miambakavaka. Zany hoe hampiasa ny fiteny hafa mihitsy aho mba hitenenako aminareo satria nareo mafiatoka. Kanefa na de hiteniny zany fiteny miambakavaka zany aza zao mbola tsy ino ihany anareo, na de hampiasa fiteny hafa aza, hampiasa fiteny firenen-kafa aza, hampiasa fiteny tsy fantatra zay raha zay lazana azy eto de zao mbola tsy ino ihany anareo. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe noho zany de zao rehefa mampiasa lay fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny tsy mino fa tsy famantarana ho an'ny mino.
fa ny famantarana ho an'ny mino de zao hampiasa ny teny zay hitenenanao amin'ny teny zay azonao Andriamanitra. Rehefa koa malala eto zany de ambarany Paoly zavatra roa lehibe ny tiany Paoly ho takatritsika de izao ny fanetretena. Zava-dehibe ny fanetretena. Ny fanetretena no mahatonga antsika mahatakatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fivavahana feno haitraitra, ny fivavahana feno fisehosehoana, ny fivavahana ahitana fireharehana, ny fivavahana toy ny fieritreretana zavatra endrika ivelany de tsy zay ny akasitrahan'ny tompo. Ny tompo amin'ny Isaia mpaminany manao fanipoam-pavahana miezineziny ianareo, ataonareo mitalakotokotoka ny fanipoam-pavahana, ataonareo miezinezina ny fanipoam-pavahana, fa izao makaleo azy any ny tompo. Raha tsika afaka malala tratry ny ataontsika hoe gigantisme, zany hoe indraindray tsika kristianina koa indraindray na dia mieritreritra manao hoe rehefa zavatra goavana sy miezinezina de ao zay Andriamanitra. Marina loatra, mety ao Andriamanitra afaka manatrika ny fotoana rehetra amin'ny fiezineziny fotoam-pivavahana ataontsika de eo Andriamanitra, fa tsy voatery hoe rehefa mitalakotokotoka ny fotoam-pivavahana de eo Andriamanitra, tsia. Satria tsika indraindray tratrany antsoina hoe mega church, tratrany antsoina hoe ny fisainana zao tontolo zao hoe raha tsy voro vahoaka, raha tsy mipopoka, raha tsy miezinezina tsy eo Andriamanitra. Fa hoy ny tompo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe tandremo tsara fa tsy zay ny ankasitrahako. Hoy izy eo amin'ny salamo manao hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka zay ny tadiavin'Andriamanitra. Ary indraindray fitratry ny fakapalana ataontsika hoe hotsika teo hoe ny hyper ngeza be zao moa amin'ny androntsika zao ny hoe giga, hyper marché sy ny sisa rehetra zavatra ngeza be. Ankabe-dehibe indraindray eran'izao tontolo indrindra ny protestant dia indraindray tratrany fotoam-pivavahana mameno stade any Azia, mameno stade indraindray ny trano fiangonana tena manana endrika ataontsika hoe tsy trano fiangonana intsony fa manana endrika moderna zay toy ny stade na toy ny reny salle stade efitrano malalaka fanaovana spectacle. Indraindray zany zahatra tsapanao amin'ny firenen-kafa. Tsy hoe ratsy akory zany, fa ny hitanjona izany eritreritran' zany ho tanjona ka ilaza ny fanatrehan'Andriamanitra de fahadosoana teraka mihitsy. Ny tompo efa nanome ny fetra indrindra manao hoe na aiza ny angonana rona telo amin'ny anarako de eo afovoany aho, ary na iza mifanaiky eo anatrehako fahangatan-javatra de ho azo am'izany. Efa nomeny Jesosy ny isa farafahakeliny amin'ny fotoam-pivavahana hoe mifanaiky olona roa, mifanaiky efa fotoam-pivavahana zay. Sanatria ny vava tsy hoe manitsy akory hoe tsy ilaina ny fiangonana na tsy ilaina ny zavatra miezinezina ny amaroan'ny olona, fa ny fieritreretantsika manao hoe indraindray rehefa misy conférence ataontsika reny, indraindray misy fotoam-pivavahana ataontsika reny ka rehefa somary vitsivitsy le olona tonga de toy ny kivikivy manao hoe ka eny tsy nahazo olona, angamba tsy teo Andriamanitra, eny kivikivy kely ohatrany tsy nahazo olona, tsy voatery ho zany mihitsy. Tsy voatery mihitsy olona 500, 10, 30 zay ny teo de tsy teo Andriamanitra. Ary izay no ahitsy ny Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Korintianina ity hoe tsia, Andriamanitra eo mandrakariva. Ataonao lehibe miezinezina io de diovy ny fonao mba ionanao amin'Andriamanitra ao anatin'ny fampom-pavahana miezinezina. Fa diovy koa ny fonao ionanao amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fotoam-pavahana zay ataonao na olona roa azy nareo. Hotsika manao hoe afatry Paoly eto ny fanetretena. Fa ny faharoa zay afatry Paoly eto dia ny toe-tsaina mahay manavaka. Ny toe-tsaina mahay manavaka. Toe-tsaina tsy mora babon'ny endrika ivelany. Toe-tsaina tsy mora babon'ny rentirenty. Toe-tsaina tsy mora voasariky ny rentirentim-pivavahana, ny orakora-pivavahana. Fa toe-tsaina zay mahay manavaka tsara. Ary manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny manao hoe famantarana amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Satria ny fiteny tsy feny tsy fantatra de zao miivo amin'ny olombelona, fa ny faminaniana miivo amin'Andriamanitra.
ary ny teny amy teny tsy fantatra de zao miivo amin'ny olombelona, zany hoe eninao miivo amin'ny tena tsirairay mampandroso ny tenao i Paoly mampandroso ny tenako za ihany. Fa ny faminaniana kosa de zao miivo amin'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra miteny amin'ny olona. De zay mahazava-dehibe ny faminaniana, zay mahazava-dehibe ny toro-teny. Eto zany Paoly de manao hoe ny toetra faharoa de zao fanaovanao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, fanaovanao zava-dehibe ny fiainona sy ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Le avako amizao katoko ny krismasy zao de ho tsaroanao ane ireo zavatra anakiroa zay nitiny Jesosy manokana tamin'ny krismasy. Hoy ny filazany Jaona azy manao hoe lay teny de tonga nofo. Tsy maninona, lay teny de tonga faminaniana aza, lay faminaniana de tonga nofo, lay tenin'Andriamanitra de iva tonga eo amitsika. Ary faharoa tonga tao anatin'ny fanitretena. Le avako malala efa noentiny Jesosy ety amitsika ny fifaliana sy ny fiadanana, ny fanitretena sy ny tenin'Andriamanitra. Noho zany dia raiso am'izao krismasy zao diovy ny fonao, handraisanao zany teny fikasana zay noman'ny tompo zany. Vavaksika tomposoronao zay noho ny amin'ny fitaomanao anay ao anatin'ny fanitretena, fitaomanao anay anatonanao hanaiky anao, ary indrindra fitaomanao anay handray handalina ny teninao. Misaotra tompo fa manome toky anay ianao fa na iza angonareo teo aminaranao de eo afovoanay ianao de terio zay tompo, ampifalio zay tompo. Ary amizao katoko ny krismasy zao de aoka ho teraka tomponay ianao, ary aoka ao aty anatinay ny toe-tsaina sy toe-po tia ny teninao, mandalina ny teninao, dia avaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay mba hifalianay amin'ny fanarahana anao, de ome herim-panandro fiangonanao amin'ny fitoriana ny teninao. Saotra Jesosy. Amen.